Ankasitrany ianao tomboka lasitsongo vavy manjohy hatrany fahitalavitry ny Kolo TV tonga soa atao anatin'ny fandarana journal de l'économie vahintsika amin'ity anio ity andriamatora miaro son hery izay pahay toekarena fa mialohany resadresaka izay fanaovantsika amin'ny vahiny dia hoaraintsika hatrany aloha ny ireo fanadidina eo amin'ny lafiny toekarena izay mikasika ny fitrandrahana reny An-Kibon'Ny tsy mbola mianoka tanteraka ny hetra azo avy amin'ny fitrandrahana reny An-Kibon'Ny isika eto Madagasikara antony sy folisan'ny Harena ondrana dia tsy mbola voahodina avokoa isy arak'izany ny politika vaovao ho ampiariny ny fitondram-panjakana mba hampiakarana ny fandraisana anjara ny fitrandrahana reny An-Kibon'Ny amin'ny arkarena vaobe arao ny fanadidina. Hatreto mbola ny iray isanjaton'ny arkarena vaobe ihany no avy amin'ny fitrandrahana reny An-Kibon'Ny. Mbola ny 7,5 isanjaton'ny hetra miditra amin'ny kitapo-mbola panjakana ihany koa no avy amin'ity sehatra ity. Hatramin'ny taona 2017 orinasa mpitrandraka goavana 3 no efa mivarotra ny Harena eto Madagasikara. Ny orinasa Rio Tinto izay mitrandraka ilmenite, ny tetikasa Ambatovy izay mitrandraka nickel sy cobalt ary ny Chrome izay trandray ny orinasa Chrome. Raha ny vinan'ny fanjakana malagasy hatramin'ny taona 2024 kosa ny fitrandrahana charbon ny Sako, ny fer ny Soalala ary ny ilmenite any amin'ny faritra atsimo andrefanosy. Izany hoe tokony hatratra enina ireo orinasa goavana mpitrandraka reny An-Kibon'Ny ary tokony handray anjara hatramin'ny 5,20 isanjaton'ny arkarena vaobe sy 10 isanjaton'ny hetra miditra amin'ny kitapo-mbola panjakana ary amin'ny orinasa mivantana hatramin'ny 709. Mba ahafahana manatratra izany teboka 4 no ampiariny manomboka eto. Voalohany ny fanampiana ireo mpitrandraka madinika mba ho lasa matianina, faharoa ny fananganana ivon-toerana fampiofanana ho an'ireo tompona orinasa madinika, fahatelo ny fifehezana ny fitrandrahana reny An-Kibon'Ny ary fahaefatra farany ny fametrahana tahirim-bola hanampiana ireo mpitrandraka madinika sy tanora manam-pahaizana mikasika ny fitrandrahana reny An-Kibon'Ny. Fa lela vola hatramin'ny 9,10 miliara ariary no tsy maintsy nofenina tao amin'ny kitapo-mbola panjakana tamin'ny taona 13 nahafahana nandony ny karaman'ny mpiasa-panjakana sy ny fisotrondronono. Hatramin'ny taona 1970 no efa tsy ampy ny teti-bola natokana ho amin'izany saingy nanomboka tamin'ny taona 2000 vao tena nilana famatsim-bola manokana izany fandoavana ny fisotrondronono sy karaman'ny mpiasa-panjakana izany amin'izao fotoana izao. Mitaky ny fampitsarana ny famatsim-bola ny FMI ka sosikevitra telo naroso ny ahafahana mantanteraka izany. Voalohany ny fampihenana ny tahan'ny fisotrondronono, faharoa ny fampitomboana ny vola alohan'ny mpiasa-panjakana amin'ny kitapo iombonana ary farany dia ny fanemorana ny taona andehanana misotro ronono. Ity farany ihany hatreto no efa nampiaran'ny fanjakana ka lasa 12 taona ny fetra taona ahafahana mandeha misotro ronono vina. Amin'izao fotoana izao ny fampitomboana vola alohan'ny mpiasa-panjakana amin'ny kitapo iombonana izao kosa sika dia hitravetrany amin'ny fandraisana ny vahiny miarabanao tonga sao eto amin'ny fandarana journal de l'économie. Miarabanao ary miaraban'ny mpijery rehetra eto amin'ny Kolo TV ary ny teknisianina. Araka ny fanambaranao teo moa izany dia tsy ampy ny teti-bola anatin'ny kitapo-mbola panjakana ahafahana mandoa ny fisotrondronon'ireo olona ireo mpiasa-panjakana amin'izao fotoana izao. Isan'ny fepetra hoentin'ny takian'ny FMI nefa ny amin'izao fotoana izao hoe tsy isiany subvention intsony lela vola hatramin'ny 9,10 miliara ariary no ilaina ahafahana mandoa feno izay fisotrondronono izay tena vahaolana ve izay raha ny hevitrao? Eny fatantsika moa zany fa ny FMI moa zany no tsika miara-miasa aminy dia ny FMI zany tena zavatra tena hoe iasany zany dia eo amin'ny fijarevana ny antsoina hoe zany hoe stabilité zany macroéconomique. Zany hoe ary tena ranomaso akaiky zany ny resaka fidiram-bola zany sy fandanim-bola zany eo amin'ny fanjakana. Satria zany raha misy zany ny karazana hoe déséquilibre zany amin'le hoe vola miditra sy mivoaka zany dia mety miteraka zany zay zavatra maromaro ratsy zany ho an'ny toekarena ohatra hoe fitanga amin'ny fitipihana sy ny sisa ka rehefa mikotona zany ny toekarena zany dia tsy mety zany zay amin'ilay fiarinana noho zany nefa misy zany dia mitandro zany mandrakariva zany mampirisika mandrakariva zany ny firenena anankiray hoe mba hisy zany zay stabilité zany macroéconomique zay dia eo amin'ny lafin'ny dépense zany na budget zany fandaniam-bola zany ohatra dia jerevana zany hoe firy no miditra amin'ilay firenena moa zany dia firy no mivoaka zany. Dia atao zany zay afanantan'izay zavatra zay. Tsy tena atao betsaka zany le vola mivoaka raha ohatra hoarina ny miditra zany. Izay mahatonga an'ilay zany tokony misy zany déficit budgétaire. Dia mijery moa zany izy tao zany le rubrique zany anatin'le dépense hoe ina daholo ny vola lan'ny fanjakana ato. Dia mandinika izy zany zao ohatra hoe eo amin'le fonds de pension izy zany le pension zany ohatrany hoe kely zany le vola anatin'le fonds zany nefa zany ohatrany betsaka zany le vola avoakan'le fonds io.
dia noho izany zany dimitra zany FMI hoe ohatrany tsy mety zany fa lasa ohatrany hoe tsy maintsy zany subventionné foana zany le fanjakana anatin'le izy dia zay zany mahatonga azy zany hoe tokony hatsaraina zany fitatanana an'le fond zany dia zay zany mahatonga an'le hoe ampitomboana zany tany vola zany cotisation alohan'le mpiasa-panjakana dia na koa zany izy hoe ahena zany ny vola hoe raisina amin'le pension zany ohatra na retrainao teo le zavatra zay raha ohatra moa zany dia amin'ny ankapobeny zany ohatrany hoe knaps ihany zany le fond de pension fa knaps zao zany no panjakana le zany zavatra zay ka na aloha zany fijereko azy zany tokony misy fanadihadiana akaiky aloha zany tena marina amin'ny tsipre mihitsy hoe inona moa zany le fond de pension malagasy io tokony misy zany audit mihitsy sody zany tsika tokony anangana zany tena hoe organisme mitokana mihitsy zany migéré zany an'le tsona hoe fond de pension zany amin'ny fanjakana zavatra satria io zany zavatra tena goavana satria io zany miankina tokony social ny mpiasa zany le izy am'zay fotoana zay dia jerena arak'izay zany le izy fa ny tena marina zany dia zao hoe satria zany antsika zany marefo zany le toekarena dia marefo koa zany zavatra io fa raha ohatra zany tsika ka na hoe nisy politika eto zany politika ny toekarena tsara ary tena hoe nandeha zany le croissance économique dia angamba tsy olana zany zay zavatra zay satria betsaka zany ny vola miditra no zany afaka zany fanjakana zany mandany vola amin'izay zavatra zay fa noho le toekarena marefo zany dia voatery zany FMI zany miteny hoe aloha zany ahena indray zany aloha zany amin'izay zavatra zay satria raha ohatra zany tsika zany satria raha oharina tatozay tokoa ny fahatanana jevantsika hoe tamin'ny 2008 ohatra tamin'ny 2008 ane 130 000 anisan'ny mpiasa-panjakana zao izy efa 180 000 zany hoe mitombo 10 000 eo zany mpiasa-panjakana tanatin'izay fotoana fohy zay za aloha mitratra hoe mety hoe fitatanana tsy dia mety magnomby zany zavatra zay amin'ny lafin'ilay satria efa mitotongana zany ny toekarena miratsy koa nefa ny amin'ny administration publique fantatsika zany hoe misy corruption ao l'antera administrative nefa zany maika mitombo le mpiasa ohatra tokony misy koa zany jevana akaiky koa ahoana koa zany fitatanana le mpiasa-panjakana zay ngamba zany fijery koa zavatra zany hoe io zany zavatra tsy afaka misaraka zany zavatra io zany amin'ny toekarena zavatra zay ka raha ohatra zany toekarena zany mikatso dia mikatso koa zany mazava ho azy ny fandaniam-bola-panjakana tsy manam-bola zany fanjakana zany andaovana karama ohatra na andaovana zay pension zay dia normal mihitsy zany ny FMI raha ohatra ka miteny hoe hainao zany ty ora zao kanefa zay zavatra nefa tsy dia tsara zany zay ho an'ny olona zany retraite eo amin'izay lafa fitatanan'izay andre matora miary 100 hery ny fantanina mipetraka manko dia hoe ireo mpiasa-panjakan'ireo tao anatin'ny fotoam-piasany dia nandoha vola tao anatin'ny kitampiombonana tsy tokony iny volana alohan'iny ihany ve noraisiny avy eo rehefa miditra anatin'izay fisotrondronoan'izay izy inona ny antony hoe tsy misy na hoe tsy ampy izay vola tokony hiverina aminazy zay ka zay zany le teneniko hoe tokony misy fanadihadiana zany le izy dia fitatana satria io zany hoe assurance retraite ohatra ny privé ohatra hoe ianao zao mandeha amin'ny assurance ary ohatra ny havana dia mandoha vola zany isam-bolana dia avo zany ohatra hoe ianao zany metra-bolana zany ianao dia misy contrat tao zany dia avo zany anao mahazo zany anao vola isam-bolana rehefa fotoana ny retraite ohatra zany koa ohatra ny any amin'ny knaps zany dia zay teneniko teo hoe raha tena dinina raha tena zoina raha ohatra ty amin'ny tany andalam-pandrosoana tokony tsy hisy olana ny fond de retraite fond de pension zany any amin'ny firenena lehibe ohatra hoe any Japon zao ohatra dia misy olona satria nahoana le olona zany ela velona zany hoe rehefa tonga zany retraite zany dia mbola vela ela be zany izy zay vao hoe maty zany ohatra hoe velona 20 taona zany no zany be dia be zany le vola mivoaka amin'le fanjakana aty amin'ny tany marina zany kely dia kely ny espérance de vie tsy haiko hoe manana antsika amin'izay taona zay fa mba hitenena amintsika zany zavatra zay hoe ohatrany hoe tsy tokony ho perte zany io fond de pension zany rehefa atao zany fitatanana tsara zany zay zany ny fandinihako azy zavatra zay fa angamba ny mila fijana akaiky le izy dia mila hoe ahoana ny tena anaovana azy zany satria tsy mahazava tsara zany le za aloha zany tsy mahafantatra tsara hoe fa fa araka ny fiheverako azy fotsiny zany azo atao zany manatsara fitatanana zavatra io fa mbola averiko ihany izy zavatra zay hoe ny gouvernance mihitsy atamitsika zany mila tsara satria ohatra jevantsika ny andisina gouvernance amintsika dia ambany tsika zany isan'ny pays zany tena hoe mal gouverné zany ny administrationtsika ary zay mbola tenenina fihitsy zany anatin'le rapport navoaka ny farany teo iny hoe mila tsara izy ny institution malagasy atsaraina kosa izy ny resaka gouvernance satria zany io zany mampikatso an'izy satria araka tenenina atao hoe efa crise indray fa tsika vao tena hoe misy piasa be dabe nefa tamin'ny tsika kely ny piasantsika ohatra tamin'izay zavatra zay no zany fijeriko azy zany mila fanavaozana be zany resaka fonction publique io zany amin'ny lafy maro zany io resaka karama amin'ny resaka iny zany io zany mila dinina akaiky zany ary mila atao aingana zany zavatra ohatra ka tiatsika zany projet firenena ty miankina amin'io koa zany hoe ametrahantsika politika mazava koa zany hoentina ampandrosony toekarena satria raha tsy miditra ny vola zany dia tsy maintsy hoe tapatapahana foana zany pension dia farany koa zany ho tapahana koa ny karama dia ohatr'izay foana zany izy hatramin'ny farany rehefa zay ny farany satria ohatrany hoe mibahana vola be anatin'le budget ohatra zany manana para ambonimbony ihany zany re zavatra iny zay zany fandeha mikasika ny karama mpiasa-panjakana kosa andre matora miary 100 hery efa fanao ny filoham-pirenena hatr'izay moa le izy rehefa fiandohan'ny taona hoe miakatra kely ny karama mpiasa-panjakana farany teo izy niakatra fito isan-jato na dia hoe folo isan-jato ary na zatra hatramin'izay sy ohatrany hoe mesure contradictoire ihany
hoe izay mahalona ny hoe ny pension menan'ireo retraité ary ahena satria hoe ilaina ampitoviana ny vola mivoaka sy ny vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Izy aloha zany hoe marina zany fa nafay misy zany miteny hoe atao zany stabilité any hoe ahena zany les dépenses par rapport atao mitovitovy amin'ny recette. Any hoe ohatrany hoe karazana politique d'austérité zany zavatra zay kanefa zany tsy maintsy jovona koa zany social bahoaka zany zavatra zay ary mpiasam-panjakana koa zany nisy jovona anatin'ny zavatra zay fa zao fotsiny zany misy vision roa zany zavatra io hoanay zany zao mpiasam-panjakana ohatra dia saronay zany hiakatra foana zany io zavatra io ary ozy tynao tao hoe tamin'ity izy kely tamin'izay izy folo isan-jato kanefa io zavatra io teneniko anao ndrefany amin'ny mampahitako ireny tena zany dia zao io zany na miakatra 20% ary io zany na 30% tsy ampy foana io satria zany ahoana rehefa tsy mandeha zany resaka famokarana zanao le saka hoe any zany dia lasa ohatrany hoe lasa misy spirale zany le izy spirale zany inflationniste zany hoe rehefa mitombo zany le karamanao dia mitombo le demande mitombo zany le demande zany le tinady nefa zany tolotra vitsy dia miakatra ho azy ny vidiny noho zany dia tsy misy dikany zany anapiakarana azy iny ka raha nytanjotsika zany ohatra hoe raha nytanjo zany tena hoe tanjo zany dia hoe mba hampiakatra zany ny fahefa mividin'ny mpiasa ohatra dia zaka midretra hoe misy politika zany hafa tokony ataontsika fa tsy tery zany hoe ampakarana karaha satria namatsy io karaha io zany tsy azo ampakarana fahatany izy io izy zany ara lalàna zany zay zany lalàna ara-tokony zay zany hoe tokony hoe arakaraky ny fiakarany arikarina zany ny tokony fiakarany ny karama ohatra hoe ohatra nareo zany ohatra anao zany ohatra manana anao ohatra orinasa ohatra dia anao zany mpamokatra anao miasa sanao mirazanakay anao dia io zany anao teny hoe niakatra 10% tamin'ity chiffre d'affaires vitako zany production ohatra dia tsy tokony mihoatra an'izay zany ny karama takinao ambony satria 10% ny fitombony vokatra nataonao dia tsika zany zao ohatra hoe toekarantsika zany zao ohatra hoe 2% ny fiakarana zany da teram-bary zany tokony tsy mahazo mitaky mihoatra an'izay zany tsika raha tena izy zany azonao kanefa moa zany tanentsika telo zavatra zay hoe efa ambony zany io ohatra oharina am'tany arikarina fa mbola io koa nefa zany ohatra hoe mitovitovy any zany mitao d'inflation zany dia zay zany le teneniko teo hoe ny vahaolana zany dia tsy hoe any zany ny vahaolana io zany mety hoe vonjy-ranovaky zany io tena marina fa ao anatin'ny roa volana na telo volana fotsiny dia efa mihina re fa efa mividy mpiasam-panjakana zavatra satria misondra zany le vidim-piainany zao ny anombotra hoe misondra arivo isaky ny firy izy iny tsy haiko tsony zany le tenen'zareo tamin'ny vaovao reny dia zay zany io fa firenekafa zany mahana politika zany ara-teko arena zany misy zavatra maromaro zany miaraka niaingy zay zany fanaovana an'le hoe ahena zany fa efa mividy satria miakotrana zao ohatra hoe any Vietnam zao ohatra kely any karama raisina isam-bolana amin'ireny ohatra zao ny France reny fa mahavelona ny Vietnamiana nefa le karama io raha ohatra oharina amin'ny karama ny ohatra hoe any Kenya ohatra any hoe tsy le hoe karama be zany akory ny zava-dehibe fa misy fomba zany hoe na dia kely zany karama zany ohatrany hoe manana fahefa mividy ambony zavatra iny zay zany politika zany zay ara-toekarena zany natao amin'ny zavatra zay fa tsy hoe tsy azo atao mihitsy zany hoe rehefa manasitrana toekarena mantsy tsy mety zany hoe sitasitranana isaky ny point point zany le izy ohatrany hoe ohatran'le manao lalana le hoe tiptop reny tsy azo atao an'ireny zany toekarena fa misy politika mazava zany dia ampiarahana miaraka aminy zavatra zay anatin'izay koa zany hoe fampakarana karama sisa zany izy moa zany tsy azo hoe fotoana moa zany mety vidiky anany hoe nazavana an'izay fa azontsika vainy zany manaraka hoe ahoana ny fomba atao zany ahafana zany mampiakatra ny fahefa mividy sady mampiakatra ny toekarena nefa zany tsy misondrotra betra ny karama ohatra fa misondrotra amin'ny atonony antenena fa ny fampiakarana izay fa efa mividy izay indray ny hoe karaha anao manaraka eto amin'ny fandarana tsy maninona mihitsy fa vonona ny anazava raha ohatra hoe mbola zay eny ary isaorina ianao ny fahita ato anatin'ny fandarana journal de l'économie dia isaorina ihany koa sika ampijerena anaraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny henan'io tahaka izao indray veloma tompoko isaoranareo miarabantsika eto amin'ny coltivis ianareo mpahita lavitra androantsika dia hiresaka sy hanazava momba n'ireo loharano-piarihana na ny capitaux ny teny hoe capital dia dikatsika amin'ny teny gasy hoe renivola marina zany dika teny zany nefa tsy ampy satria mandika ihany ny capital financier ny capital na loharano-piarihana dia zay zavatra rehetra azo tsapahitanana na tsia anana ny olony ray na ny orinasy ray na ny firenena iray hoentina mamokatra ao anatin'ny fotoana lava amin'ny akapobeany fotoana lava io dia mihoatra ny herintaona misy karazany dimy ny loharano-piarihana dia ireto avy zany voalohany dia ny voalasantsika teo ny renivola ivondrona n'ireo vola azo kirakiraina ny compte any amin'ny banky ny ampaham-bola miasa amin'ny orinasa sy ny vola fiandron'ireo banky sy tranom-piatoana ny karazany faharoa dia ny capital physique ivondrona n'ireo fitaovana milina transtany fa efa voalaza teo moa hoe azo ampiasana mihoatra ny herintaona ny fahatelo dia ny capital naturel dia nivondron'ireo loharano-karena voajanahary toy ny akora ary An-Kibon'Ny sy ireo zavaboary mandrafitra ny tontolo iainana toy ny renirano faridranomasina dobo ala sy ny sisa raha ireo telo voalohany ireo dia
voaresaka matetika mba hafeny kosa nefa ny fandaliana sy ny fanadihadiana hoe inona ny antony mampandroso na mampahantra ny firenen'iray dia ilaina koa ny mahafantatra ireto karazany roa manaraka ireto dia ny capital humain sy ny capital social. Ny capital humain na ny fahafahamanokatry ny olona dia ahitana ireto singa manaraka ireto: ny talenta hatrany amboaka, ny fahalalana azo avy amin'ny fianarana, ny traikefa azo amin'ny fampiarana amin'ny sehatry ny asa, ny toe-batana sy ny toe-pahasalamana. Ary ny capital social kosa na ny loram-piarina ivondrona ny fifandraisana misy eo amin'ny olona, ny tambajotra, ny fenitra, ny sotoavina, ny firaisankina, ny fihavahana sy ny fifampitokisana misy eo amin'ny fireneny iray. Toy ireo loharanom-piarina telo voalohany dia mety miova, mia lehibe, mia kely, mia tsara, mia ratsy. Ireo loharanom-piarina roa faran'ireo dia ny capital humain sy ny capital social. Mia tsara na mitombo izy ireny rehefa voakojakoja sy voakolokolo, mia ratsy na miena kosa rehefa ny mifanohitra amin'izay no mitranga. Ohatra, ny reny vola tsy miasa dia iena ny fahefa-mividiny vokatry ny fisonotry ny vidin-javatra na ny inflation izany. Dia toy izany ihany koa ny fahaizana mampahalalana tsy ampiarina dia ilozan'ny toetrandro. Ny milina tsy voakojakoja dia ho arafesina. Dia toy izany ihany koa ny fihavanana rehefa tsy voakolokolo dia hiaratsy. Fitrandrahana be loatra koa anefa izy ireo dia mety ho simba alohan'ny fotoana. Raha ampiasana be loatra ny olona iray dia iena ny capital humain satria mety hiaratsy ny toe-pahasalamany. Toy izany ihany koa raha rotina be loatra ny fihavanana dia mety ho rava melohan'ny fotoana. Samy azo entina miary ireo loharanom-piarina ireo, nefa kosa izy ireo dia mifampiankina sy mifameno. Ohatra, azo atao ny mampiasa mitokana ny capital naturel, azo atao mampiasa mitokana ny capital humain, azo atao mampiasa mitokana ny capital financier. Nefa raha hitrandraka capital naturel dia mila ihany capital financier sy capital humain. Ny mitranga matetika ety amintsika firenena afrikana ohatra dia vokatry hoe marefo dia marefo ny capital humain sy kely ny capital financier ananantsika dia tsy mitondra le vokatsoa andrasantsika ny fitrandrahana ny capital naturel. Etsy ankilany koa nefa na dia manana capital humain maro sy tsara ny firenena iray, rehefa tena marefo ny capital social na efa rava ny capital naturel dia voatery ihany ireo mpiasa manana fahaiza-manao sy traikefa mitady asa any ivelany izay azahoany antoka fa misy farafahakelin'ny capital social na ny capital financier na ny capital naturel. Dia izay ny fanazavana fohy azotsika hoentina momba an'ireo loharanom-piarina azo hoentina mamokatra. Dia misaotra antsika naharitra ny eno veloma tompoko.